tianina mifampandroso fandaharany radio vaovao masoa iandreketany miaramila amin'ny fahamarinana Edouard Miarajatovo ko dia aoka isika hiezaka hitady ny momba ny fiadanana sy ny momba ny fifampandrosoana mbola manaraka hatrany ny onjam-peo radio information no amin'izao maraina izao makasitraka antsika rehetra misafidy ity onjam-peo ity ao anatin'ny maro ary dia hiroso avy hatrany ao anatin'ny votoanton'ny fandarana isika fandarana izay efa rahanao isaky ny asabotsy maraina eto amin'ny radio vaovao masoa amin'ny tian'io ity dia mbola hovahin'ny fandarantsika ihany ny talian'ny fananantany eto Madagasikara Andriamatoa Raro Andriamanjato Laza izy no anazava amintsika mahakasika an'ireo fanontaniana marobe izay napetraka ireo mpiaino radio vaovao masoa mahakasika an'izay resaka fananantany izay. Eny ary Andriamatoa Talea alohan'ny zavatra rehetra aloha dia faly miarabanao indray manaiky mbola hivahiny ao anatin'izao fandaharana izao. Dia amin'ny kafaliana indray no iarabananao Zoky Edouard sy ny mpanaraka rehetra ny fandaharana. Dia misaotra anareo tamin'ny fametrahana an'ireo fanontaniana midika izany fa tena misy zavatra ilaina ary mandrisika anay kokoa andeha amin'ny fampahafantarana bebe kokoa ny momba ny fananantany ny fanontaniantsika tahaka izao. Eny ary tonga dia hiditra avy hatrany ao anatin'ny votoanton'ny fandarantsika Talea ary ireo fanontanian'ny mpiaino no anomboantsika an'izany voalohany. Fanontaniana voalohany izay voaray dia ny hoe salama tompoko nanontany mikasika ny vahaolana ny taninay tao amin'ny domaine izay izao no navaliny anay hoe ny tany dia misoratra amin'ny dadabeanareo fa ny kadasitra nisy olona izay nomeny anay ny anarana no nakazy dia nampiasa izany kadasitra izany ka ny fanontaniana dia hoe nga afaka ampiasain'ny olona hafa ny kadasitra anay tsy fantatray hoy izy olona io inona ny tokony ataonay tsy atahorana ampiasainy amin'ny zavatra hafa ihany koa ve ilay taninay. Ny boky kadasitra dia kopia ny boky be aty amin'ny sambandrarahany fikajiana ny fananantany. Extrait cadastral ny anaran'izy iny. Dia izy iny izay voasoratra ao araka ny lalàna no tompon'ny tany anankiray. Izany hoe raha ny tokony ho izy dia nomena n'ilay tompony voasoratra tao tany am-piandohana io tany io na ireo mpandovana azy. Izany hoe tamin'izany fotoana rehefa natao kadasitra, ny kadasitra moa izany tamin'ny 5telopolo-sivinjato-sy-arivo no tena be dia be. Dia tamin'ireny matetika tena matetika rehefa tsy fantatra ny anaran'ny olona tompony ilay tena mazava dia nisoratany zareo tamin'izany ny mpanjanaka hoe tonga dia ohatra hoe ny mpandovany Rakoto fotsiny. Dia avy eo iny rehefa mitondra taratasy ny mpandovany Rakoto milaza fa izy ny tena mpandova dia nomena azy ireo ny kadasitra taty amin'ny domaine. Rehefa lasany iny kadasitra iny dia raha sanatria ny very dia tsy maintsy maka vaovao any amin'ny tribonaly voazo iny. Raha valiana ilay tenin'ilay olona izany dia hoe raha ny tokony ho izy tokony tany aminareo foana iny kadasitra iny. Fa kosa raha ohatra hoe mivarotra ilay olona tompony dia tsy maintsy homena an'ilay mpividy mba ahafahan'ilay mpividy manao ny famondrana iny kadasitra iny. Ohatrany hoe ianao mivarotra tomobile dia homenao hatramin'ny carte grise ahafahan'ilay olona manao mutation ilay carte grise. Dia ohatr'izay ihany koa ny tany, fa tsy hoe amidy ny tany dia nitazomina ihany ny kadasitra anay. Marina fa hoe mety ao anaty kadasitra iray misy parcelle maromaro, izany hoe parcelle anankitelo ohatra nefa ilay iray no namidy, fa ao anaty kadasitra iray ilay izy dia tsy maintsy ilay kadasitra mihitsy no omenan'ilay olona nividy. Ny tsy fantatritsika izany dia mividy ve olona io fa hoe sa ahoana, fa hitako hoe ohatrany tsy dia normal loatra raha ohatra hoe sady tsy mpividy ny tsy nanaovana antoka ilay tany dia omena olona tsotra fotsiny.
mety ho ampiasain'olona hafa ve io tena ankehitriny misy valeur ny tany ary miakatra be ary izao amin'izao indrindra fa hoe lalovan'ny lalana mitatra ny tanàna sy ny sisa dia reny zany mahatonga ny olona manao osoka indraindray satria eny ampelantanany le kadasitra ohatra dia anaovany osoka ny mahakasikasika an'ireo le voasoratra rehetrarehetra ao anatin'le kadasitra dia amidiny le tany ka ny tsara indrindra raha ny sosokevitro dia davina le olona dia alaina any amin'ny aingana io kadasitra io. Saotra tompoko. Ny fanontaniana faharoa resaka mutation mila vola ve dia mety ohatrin'ny eo? Ny mutation dia misy alohan'ny atongavana aty amin'ny sampandrarahan'ny fikajiana ny fananantany dia misy sampandrarahampanjakana no lalovan'ilay antota taratasy aloha. Ny voalohany misafidy le olona na izy ho ataony eny amin'ny commune na eny amin'ny délégué ny commune na eny amin'ny notaire. Raha ohatra eny amin'ireo fotsiny dia efa misy vola aloha fa samy manana ny azy ireo. Rehefa vita izay dia makany amin'ny aménagement du territoire raha eto Tanasy manamorona an'ireo le toerana tanan-dehibe manao an'le autorisation de transaction immobilière na le autorisation de morcellement zany hoe fankatoavana fanavahana. Iny manana ny procédurany koa iny. Ny fahatelo dia manantona eny amin'ny sampandrarahan'ny hetra. Eto dia averiko ihany fa eny amin'ny sampandrarahan'ny hetra dia mandohetra no alehan'le olona any fa tsy hoe tsy ara-dalàna le taratasy natao momba fampivarotana raha tsy mandohetra. Fa rehefa manao fampivarotana ianao dia tsy maintsy asiana hetra iny zavatra izay nataonao iny. Izay no aleha any amin'ny sampandrarahan'ny hetra. Fa efatra zany vao tonga aty amin'ny sampandrarahan'ny fikajiana ny fananantany dia misy tsara aloha aty amin'ny sampandrarahan'ny fizakan-tany na ny conservation dia izy io efa any amin'ny peta-drindrina any fa ny azoko tenenina dia ny hoe 200,000 tombam-bidy nataon'ny ivo-ketra no alain'ny aty amin'ny sampandrarahan'ny fikajiana ny fananantany. Ao anatin'ny enim-bolana izay no alohan'le olona. Fa raha ohatra hoe tara le olona dia miakatra lasa misy sazy isam-bolana dia mety ho lasa 400,000 tombam-bidy no hiafarany. Ny fanontaniana fahatelo nividy tany mbola tamin'ny fanjakana ilay olona anankiray dia nanao fangatahana ilay olona nivarotra an'ilay tany zany zava-nisany fa maty ilay olona nivarotra izay nanao an'ilay fangatahana. Ilay fangatahana mbola tsy nivaly. Inona kosa ny tokony ataon'ilay mpividy? Reny moa zany lazaina moa zany reny matetika hoe tsy mbola tena le tany no nividiana. Ny antony dia izao mbola tanin'ny fanjakana ilay izy fa tsy hoe tanin'le olona. Izy ara mbola tsy tompony mbola vao mangataka izy. Fa zany moa misy pratika fataon'ny olona any hoe ohatra hoe tsy be da be ny antony fa ny antony anankiray ohatra hoe tsy manam-bola le olona dia tian'ny olona hafa le izy dia amidiny le tany. Fa raha sanatria tena tonga amin'izay dia manantona ny mpandovan'le olona nivarotra dia mangataka lalana amin'izareo hoe vonoina le fangatahana taloha dia zareo le nividy an'le tany mangataka an'le tany vaovao. Satria tsy eken'ny lalànantsika amin'izao ilay antsoina hoe subrogation na ilay hoe fanohizana fangatahana eny anelanela-potoana eny fa miendrika ho lasa fivarotana ilay izy nefany tsy tanin'ilay olona akory. Aleo zany mijery an'ireo mpandova ireo. Raha ohatra tsy hitan'ny mpandova dia aterina any amin'ny sampandrarahan'ny fananantany ilay taratasy fampivarotana dia mangataka aty amin'ny domaine zany nareo izay manana an'izay olana izay hoe izahay nefa mividy an'io fa niala teo ilay olona dia vonon'ny sampandrarahan'ny fananantany zany hoe annulena ilay fangatahana taloha dia miditra amin'ny fangatahana vaovao ianareo. Zany hoe miverina ilay fangatahana satria maty ilay olona.
Soratopoko ny fanontaniana manaraka taloha dia ny hoe nividy tany ilay olona anankiray dia nolazain'ilay mpivarotra tamin' zareo izany hoe ahina ny refon'ilay tany sy ny vidin'ilay tany amin'ny fotoana izay karakarana an'ilay taratasy any amin'ny fanjakana satria be dia be hono ilay vola loha raha ohatra izany ka ilay tany novidiany zareo ankehitriny no entina any amin'ny fanjakana. Inona no mety ho fiantraikan'izay ho an'ilay mividy izay ny fanontaniana anankiray, ary fanontaniana anankiray koa hoe ilay toerana any Ambositra zareo no mipetraka, any izany ilay mpividy sy ilay mpivarotra no ny fampivarotra saingy ilay tany novidiany kosa aty Antsirabe, dia hoe tsy maintsy ve aty Antsirabe nanaovana an'ilay fampivarotana sa mety ihany koa raha ohatra ka any Ambositra? Resaka fifanarahana aloha no engantsika. Ny olona anankiroa rehefa mifanaraka dia ny vokan'izay lasa lalàna ho an'ny mpifanaraka ilay fifanarahana. Hazavaiko kely, raha ohatra mpividy sy mpivarotra mifanaiky fa 2 ara no amidy dia izay izany ny fanarahany roa tota dia tsy maintsy izay ny tanterahana. Ny vidiny indray rehefa avy eo izay mbola hifanarahany roa tota ihany io, fa matetika ny olona izany manao an'izay ilay hoe andao tsy ilay tena vidiny no atao ao. Mety hisy riska ho an'ny mpividy ilay izy. Ho hazavaiko kely, raha sanatry ka ho alain'ny fanjakana, izany hoe ho exproprien'ny fanjakana ny tany anankiray, dia ho jerena ny tombam-bidy ao anatin'ilay tany dia anakaikikaiky, mety ho anakaikikaiky amin'iny ny vidin'ilay tany, na koa ray izay raha sanatria izany averina ilay vola. Ny faharoa, raha misy olana any amin'ny tribonaly dia izay voalaza tao anatin'ilay fampivarotana no averina raha sanatry avy ny vava misy olana ao anatiny. Za zany eto ohatra mandrisika antsika ihany hoe alao ilay tena vidin'ilay tany no apetraka ao anatin'ilay fifampivarotana, fa na kely ilay izy soratanao na lehibe tsy maintsy mandalo eny anivon'ny hetra. Ny hoe ahena ny refin'ny tany iny kosa angamba tsy mitombina satria raha manana fahefana hividy na 1 hectare io na 2 ara dia tsy tokony ho ferana tahaka izay fa miankina amin'ilay mpifanaraka. Mahakasika an'ilay hoe nareo any Ambositra dia ny tany ao Antsirabe arak'ilay fanazavaiko any ary mbola niteneniko kely teo dia hoe ny fifanarahana anankiray dia azo atao eny amin'ny commune izay misy anao na misy an'ilay tany, na eny amin'ny délégué-n'ny commune misy anao na misy an'ilay tany, na eny amin'ny notaire. Hatramin'izao aloha ny lalànantsika dia mbola tsy nametra hoe tsy maintsy ao amin'ilay toerana misy ilay tany, fa kosa hoe mba hatsaratsara kokoa ny fahitana an'ilay tany satria ny olona mpividy sy mpivarotra tokony mahita an'ilay zavatra midiny. Dia efa mijery an'ilay tany ihany dia ny tsara indrindra dia eo amin'ilay toerana misy an'ilay tany no atao ny fampivarotana. Raha ohatra izy notaire moa manana an'ilay antsoina hoe fahefana nasionaly, izany hoe eran'i Madagasikara izy afaka manao anazy, dia hitanareo hoe afaka manantona azy ihany nareo. Fa ny tena tsara indrindra araka ilay teniko teo alohan'ny hividianana zavatra dia tsy maintsy midiny eny toerana aloha. Dia ilay midiny eny toerana mantsy mba lalàna hoe tsy mbola namidiny ihany io sao dia tratra mivarodroa ianao ohatra, na hoe misy tranon'olona mipetraka eo amboniny eo izay tsy fantatrao akory kay nanao azy sy ny sisa, misy lalana ve ilay toerana fa sao dia tany tsisy lalana ilay izy dia tsara eny amin'ilay commune na ilay toerana misy an'ilay tany no anaovana an'ilay fampivarotana. Mazava be mihitsy. Ny anankiray koa fanontaniana napetraky ny mpiainy ihany dia ny hoe mahazo titre avy eo sisa ny tany iray ara 20. Ny tany iray ara 20 ilay izy tsara marihana fa manerana ny eran'i Madagasikara dia samy manana ny antsointsika hoe ireo prescription d'urbanisme filazana azy, na ireo ilay singa izay tokony ho arahana amin'ny antanan-dehibe. Raha eto Antananarivo ohatra dia manana ny refy farany ambany tokony azahoana titre ny tany anankiray. Misy ihany koa raha ohatra izany eto Antananarivo hafa, any Tanjombato hafa, dia any Moramanga hafa sy ny sisa sy ny sisa. Raha ohatra tany lehibe anankiray no ho avahana izany
dia ny tsara indrindra manantona ny zareo ao amin'ny sampandrarahany ny fanajariana ny tany fa arak'ilay teniko teo hoe tsy voatery hitovy daholo ny misy ny commune sy ny sisa dia aleo manantona an'ireny dia izy no miteny hoe tsy afaka atao ny morcellement le fanavahany na azo atao le morcellement na kely ara le tany fa misy pratika ataon'ny olona foana hoe raha tena tianao le tany dia afaka vidianao foana le tany dia miara-miombona ao anatin'le titre aloha dia rehefa avy eo mangataka any amin'ny fitsarana ianao manao an'ilay antsoina hoe fanavahana ara-pitsarana na hoe ilay morcellement judiciaire dia mahazo titre ihany ianao rehefa avy eo fa le izy averiko fandaminana ny fampiasana sy ny fanajariana ny tany an-tanàn-dehibe no isian'ireny singa manokana na le prescription teknika momba ny fanajariana ireny. Ny tena tanjona dia hoe mba tsy ho lasa bidonville isika fa mba tokony mipetrapetraka tsara hoe misy lalana zao ny rehefa farany ambany raha hanao trano dia tia dia tsy misy efitra ambony fa ohatra hoe any amin'ny toerana iray tonga dia villa basy daholo ohatrohatr'izany izany hoe fanajariana ny tontolo manodidina sy ny tontolo fampiasana ny tany no mahatonga an'ireny. Fanontaniana mialohan'ny farany dia hoe mety ve raha ohatra ka any Sambaina no misy an'ilay tany dia aty Antananarivo no atao ny fanoratana azy? Tonga dia tsy mety. Ny antony raha ohatra hoe Sambaina amin'ny Manjakandriana dia any Manjakandriana no manoratra satria any ny boky. Raha Sambaina Antsirabe dia any Antsirabe zany no manoratra fa any ny boky. Ny aty Antananarivo dia izay tany eto Antananarivo no misy aty. Izay no isian'ilay samban-drarahany fanana tany eny anivon'ny district. Raha 900 amin'izao ny district dia 280 eo zao no misy zany hoe efa atsasany mahery kely fa na izany ary mbola misy ihany ireo district lavitra amin'ny vahoaka dia somary menimenina kely ny vahoaka amin'ny fanatanterahana ny fanaovana azy. Fanontaniana farany taloha dia ny hoe resaka procuration ilay ray aman-dreny izay tompon'ilay tany any ivelany ary ilay zanaka kosa etỳ Madagasikara izy anefa tsy afaka hoe mankaty Madagasikara aloha izany hanao an'ilay procuration inona no tokony atao amin'izay? Azo atao tsara ny fanomezam-pahefana na le procuration fa zao satria ilay olona tsy afaka mankaty Madagasikara manao an'ilay procuration dia ny tsara indrindra raha ohatra any Frantsa ilay olona dia na izy mankany amin'ny consul izay misy an'ny consul any Madagasikara na manantona ny notaire any Frantsa satria ny notaire any Frantsa sy ny notaire eto Madagasikara misy fiaraha-miasa dia atao any ilay fanomezam-pahefana dia rehefa tonga eto Madagasikara dia entiny eny amin'ny notaire antsika eto Madagasikara indray mba ho hamarinina tsara hoe tena nandeha niainga tany amin'ilay notaire tany ilay izy. Izany hoe ireo anankiroa ireo no mety azo atao fa na izany ary tsara marihana hoe rehefa manao fanomezam-pahefana dia mila tenenina tsara ao anatin'ilay fanomezam-pahefana ny fahefana omenao an'ilay olona. Ohatra raha hikarakara fotsiny no apetraka ao dia tsy mahazo mivarotra izany fa mikarakara manatsara sy ny sisa. Raha miteny fotsiny ianao hoe handray ny hofatrano dia hofatrano any no azonao raisina fa raha kosa ianao miteny hoe afaka mivarotra na mividy sy ny sisa dia tena izay ny ilaina momba ny fanana tany. Raha hivarotra ary ianao dia tsy maintsy teneniny eo mihitsy hoe ny tany laharana zao no amidy fa tsy hoe izay fanana ny lerangah dia lasa lafo eo daholo. Dia ireny tena mila fitandremana be ao anatin'ny fanaovana n'ilay procuration fa ny olona omena procuration kosa dia olona feno taona 20 taona ihany no azo omena procuration ary olona salama saina satria olona hanao fifanarahana izany mila mipetrapetraka tsara. Misaotra anao Taliny amin'izay valim-panontaniana feno sady ampy izay inoky koa fa nahafa-po ireo mpiaino nametraka an'izay fanontaniana izay fa andao irosotsika raha sitraka ireo ny toyan'ny fanazavana mahakasika indrindra ny resaka fananantany tamin'ny fandarana farany teo amin'ny resaka fifampivarotana sy ny fifanolorana no niresahantsika fa eo amin'ilay resaka hoe famindranan'ilay tany indrindra raha ohatra ka maty ilay olona anankiray.
Ilay famondrana lova. Famondrana lova amin'ny fahafatesana izay ambarany Edouard izay. Izany hoe ny mbola hoentintsika androany ho tohizana dia mahakasika ny famondrana tany, ireo tany rehetra izay efa vita titra nakadasitra, izany hoe efa manatompo. Raha ohatra izany misy olona anankiray misoratra ao anatin'ilay titra ka maty ny olona iny, dia ny taranany na ny mpandova azy afaka manao ny famondrana amin'ny anaran'ireo mpandova io tany io. Inona avy ary ny ilaina? Ny ilaina aloha dia voalohany indrindra tsy maintsy maka tsika an'ilay fanamarinana fanana tany. Iny zany ilazana fa tena rakoto no misoratra any amin'ny tsampandrarahana fanana tany. Tsy maintsy entina ihany koa ilay boky tany, satria iny no amondrana an'ireo anaran'ireo olona mpandova. Zay aloha zany tsy maintsy homanina. Fa ankoatr'izay dia hiditra ara-teknika amin'izay tsika amin'ilay resaka fandovana. Ny alalana hoe maty aloha ny olona iray dia ny fanamarinana fahafatesana na ny acte de décès. Raha vao tsy mitondra an'izay dia heverina foana na firy taona ilay olona mbola velona. Rehefa maty ilay olona zany dia atao ny acte de décès-any, dia ilaina ihany koa ny fanamarinana fandovana na ilay antsoina hoe acte de notoriété. Io fanamarinana fandovana io dia na io natao teny amin'ny déléguén'ny commune, na io natao teny amin'ny notaire. Izy io dia ataon'ny vavolombelona anankiefatra ka ny anankiroa raha ny tokony ho izy dia olona malala tsara n'ilay olona maty, ary ny anankiroa dia fianakaviana. Io acte de notoriété io na ilay fanamarinam-pandovana aterina aty amin'ny tsampandrarahana fanana tany, io ny ilaza hoe olona reto avy ireo mpandovan'ity olona anankiray ity. Fa arak'ilay teniko teo hoe misy foana ny hetra tsy maintsy aloha amin'ny momba ny fanana tany, ka na maty ary ilay olona dia misy an'ilay tombam-pananana tsy maintsy aloha eny amin'ny tsampandrarahana hetra. Dia rehefa voaloha iny tombam-pananana iny dia misy an'ilay antsoina hoe fanamarinana fandoavam-bola tombam-pananana, na ilay hoe certificat de paiement na droit de mutation par décès. Dia ireo piesy anankidimy averiko izany: juridika na fanamarinana fanana tany, ny boky tany, fanamarinana fahafatesana, fanamarinana fandovana, ary ny fanamarinana fandoavana hetra ny fahafatesana amin'ny resaka lova. Ireo dimy ireo aloha no entina aty amin'ny tsampandrarahana ny fikajiana amin'ny fanana tany izay anao an'ilay famondrana. Rehefa tonga eo ireo dia manao fangatahana amin'izay ilay olona hoe mba afindrao aminay ny tany ity araka reto taratasy reto. Dia izao misy vola aloha, misy sarany aloha izy aty amin'ny tsampandrarahana ny famondrana. Fa amin'ity taona ity dia nanapa-kevitra ny fanjakana aloha fa tsy sarany izay fanaovana an'ilay fanatotosana an'ilay famondrana amina lova amin'ny alalan'ny fahafatesana izay. Hatramin'ny Desambra eo? Hatramin'ny Desambra 2024. Dia ny tiako marihana kely fotsiny raha sanatria ka nanao didy miafina ilay olona dia ilaina koa ny didy miafina mba azahoana manoratra an'ilay izy aty amin'ny tsampandrarahana ny fikajiana ny fanana tany. Misy fanamarinana iray ihany koa izahay aty amin'ny tsampandrarahana ny famondrana ny fanana tany dia tsy mpitsara akory, tsy andraikitray mihitsy no manontany an'ilay olona hoe tena nareo ve ny mpandova sa tsy mpandova. Fa rehefa ara-dalàna hoe natao teny amin'ny notaire ohatra ilay izy dia nisoniavin'ny notaire dia hoe reto ny mpandova dia tonga dia ireny aloha ny soratanay. Fa izahay zany tsy anjara andraikitray ny manontany sy manadiady ny fahamarinan'ny mahampandova olona iray na roa na telo, fa anjaran'ireo izay manana eritreritra fa mananjo ao anatin'ilay izy no miady an'izany anivon'ny fitsarana mahefa. Rehefa vita izay zany ilay tena antsoina hoe famondrana
lova ara-pahafatesana mutation par décès fa le fizarana rehefa avy eo efa zavatra hafa iny efa partage iny na fanolorana iny sy ny sisa sy ny sisa. Mikasika an'ilay resaka hoe famindranana azy amin'ilay olona efa maty teo ihany tale nisy tranga anankiray ohatra zao hoe tsy niteraka ilay olona dia iza ny tokony ireo izay mety hoe andovana azy iza ny mety afaka misitraka an'ilay fananana izany ao anatin'izay. Zay mihitsy le nanazavako azy teo ambony hoe izahay tsy mpanoratra an'iny tsy mpanao an'le acte de notoriété na le fanamarinana fandovana fa hovaliko ihany nareo hoe zao raha ohatra nanao didy miafina le olona anankiray ka na tsy niteraka izy na niteraka ka nanao didy miafina dia lasa an'le olona nomeny didy miafina ilay fananana. Raha tsy hoe anga hoe novozonana natao antery any nanaovana an'ilay didy miafina ka voapirofo dia mety azo atao ny manao ny famononana iny na ny annulation an'le testament. Fa raha ohatra indray tsy nanao testament mihitsy le olona nefa tsy niteraka dia raha ny lalàna zany any lalàna ny resahako fa ny averim-piano hoe ny notaire sy ny délégué no manao an'le acte de notoriété fa ny lalàna dia tsy maintsy misy mpandova ny olona ray tsy maintsy alefako fotsiny le izy ohatra hoe ny mpandova voalohany ny zanaka ny zafikely ny ray aman-dreny dia rehefa ohatra hoe tsy niteraka zany eo fotsiny dia hijanona raha tsy niteraka izy dia avy eo izy tsy nanangana dia dikan'izay tsisy zafikely dia mandeha amin'izay daholo amin'izay zany le tenen'ny lalàna ny mpiray-tam-po afaka makanina zany izy miverina amin'ny mpiray-tam-po dia araka le teniko teo ny ray aman-dreny. Raha ohatra tsisy tsony ny mpiray-tam-po dia zanaky ny mpiray-tam-po dia midina ihany raha misy maty indray ilay zanaky ny mpiray-tam-po dia any amin'ny tonton sy tantine oncle et sœur be da be zany le izy fa ny hafarany io ny vady any amin'ny fahavalo dia ny fahasivy ny fanjakana malagasy. Ny tikaviana zany dia hoe rehefa tsisy mihitsy ireo dia ny fanjakana azo atao mpandova fa misy mpandova daholo ny fananana anankiray fa zany akory tsy midika tonga dia hiditra ny fanjakana fa fitaina daholo aloha le procédure matetika angambany raha isan-jato nefa na isy ara zany hoe lasa mpandova ny fanjakana fa matetika misy taranaka foana le olona raha tsy hoe fa tena hoe very tena very. Mikasika an'izay ihany ilay olona efa maty tamin'ny taona ela dia ela tamin'ny taona 20 tany ohatra ankehitriny nefa izany vao mety misy olona hafa izay sady tsy fianakaviana mihitsy no midongy ho isan'ny mpandova ao anatin'ilay izy. Zay amin'ny teny frantsay izy hoe pétition d'hérédité. Anjaran'le olona milaza fa ho mpandova no mitondra ny pirofo rehetra fa mpandova izy eny amin'ny délégué na eny amin'ny notaire. Ny tsara marihana dia zao ny fanamarinana fandovana olona anankiray dia iray ihany. Raha misy hafa zany dia tsy maintsy miditra tsehatra amin'izay ny fitsarana dia mijery hoe le ray ity no marina fa ity diso fa tsisy olona hoe olona ray dia manana acte de notoriété be da be reny le mahatonga an'le osoka maro isan-karazany satria moa ny acte de notoriété na le fanamarinana fandovana atao eo anatrehan'ny vavolombelona efatra dia tena hoe noheverina fa reny vavolombelona efatra ireny tena mahalala dia noheverina zany fa tena marina ny voalazan'ireny. Raha sanatria misy zany izay dia tsy maintsy miditra tribunal le izy dia anjaran'ireo le olona miteny fampandova na anjaran'le olona miteny fatsy mpandova ireo no mitondra ny pirofo tenen'ny tribunal hoe ary zay ny ilanan'ny tribunal mijery ny marina mamoaka an'izay marina izay dia hivoaka foana ny marina hoe reto tena mpandova. Be da be ny resaka ohatr'izany ohatra hoe zaza teraka tao anatin'ny fanambadiana zaza teraka tao anaty fanambadiana zany hoe zaza ivelan'ny tokantrano reny rehetrarehetra eny
misy zomeny lalàna sy ny anina daholo dia zay le hoe ny fanaovana an'ireny tsy maintsy eny amin'ny olona maefa tsara mahay an'le izy zay arak'ilay teniko teo hoe na izy any amin'ny notaire na izy aloha hatreto eny amin'ny délégué miaraka amin'ilay vavolombelona efatra. Fanontaniana maranantsika azy farany any resaka an'ilay hoe zanaka ivelan'ny fanambadiana sy ao anatin'ny fanambadiana teo taloha dia tsaroako ilay fanontaniana napetraky ny olona anankiray tamin'ity fandarana ity no hoe ilay zanaka maty ilay vadin'ilay rangahy taloha dia nanambady izy avy eo dia ilay zanak'ilay vadiny vaovao no nanolorany an'ilay trano anankiray tsy manaiky anefa ilay zanaka tamin'ilay vady teo aloha izay efa maty ihany koa. Lavidavitra kely ny fanazavana an'iny fa ezahako fitinina ny raha ohatra fananana olona anankiray azony talohan'ny fanambadiana na azony tamin'ny alalan'ny lova zay moa rehefa avy eo hiditra le hoe lova tsy mifindra dia fananany manokana iny fa tsisy hidiran'le vadiny fa ny fananany dia raha ohatra zany iny fananana manokana iny tia nomen'olona zay tia nomena azy dia azony atao zay fa raha ohatra kosa le fananana ka mividina tao anatin'ny fanambadiana ka nanao an'ilay tsy kitay telo an-dalana le izy zany hoe le ray apahatelony roa apahatelony fa tena hoe mizara misasaka dia tsy azon'le olona ray le dadany anankiray amidy rery na atolotra irery le fananana iombonana fa tena fananana iombonana dia midika an'izay ny atsasany ihany no azony dadany zay tiany anaovana anazy fa ny atsasany an'ilay zanak'ilay ramatoa maty zany tsy hita tonga dia atao raha tsy manantona arak'ilay teniko teo any na notaire na eny délégué na eny amin'ny commune dia mametraka an'ilay fizarana ara-dalàna raha sanatria zany momba an'izay tena le tenenin'ny Edouard zay dia tsy maintsy inona ny ilazako an'izany tsy maintsy miditra fitsarana ilay raharaha. Mankasitraka taloha any amin'ny fanazavana feno izay nomenao tamin'ity anio ity inona ny mety amin'itianantsika an'izay rehetra izay? Hitako amin'ny fanontaniana nataonareo fa le tena le iainan'ny vahoaka hitanay aty ihany koa no iainanareo ndikan'izay amafisiko le tamin'ny heriny mila karakaraina aingana ny resaka fananantany aza miandro olana fa zay maheo ny sampandraran'ny fananantany fizakantany mba hanampy anareo ao anatiny dia mandalova dia vonona indray araka ny teniko foana ny sampandrara raha misy ny olana dia misy lehibe sy tompona andraikitra daholo izy ireny azo dia makasitraka. Kristiana mifampandroso fandaharany radio vaovao masoa iandraikita ny miaramila amin'ny fahamarinana Edouard Ramiarjatovo ko dia aoka isika hiezaka hitady ny momba ny fiadanana sy ny momba ny fifampandrosoana. Rawan